miralenta ao anatin'ny fanovana nomerika no lohahevitra entina makalaza ny andro maneran-tany ho an'ny fifandraisan-davitra sy ny fiarahamonina ara-tsiantifika sy nomerika amin'ity taona 2025 ity. Ny fitondram-panjakana izay tarihany Andriamatoa Filoha Rajoelina dia manome lanja manokana ny fitovian-jo sy andraikitra amin'ny lasin'ny vavy eo amin'ny sehatra ny fampandrosoana ny firenena. Tafiditra ao anatin'izany ny fandrosoana ara-teknôlôjia sy nomerika. Ao anatin'izany tanjona izany dia ity fitondrana ity no voalohany nanendry vehivavy ho minisitra misahana ny fampiroboroboana ny ahitao arakajy mirindra, ny paostra ary ny fifandraisan-davitra eto amin'ny firenena. Mariky ny fifandanjany ny lasin'ny vavy amin'ny fanapahan-kevitra. Na dia eo aza ny fandrosoana haingana eo amin'ny sehatry ny teknôlôjia dia mbola betsaka ny vehivavy sy ny tovovavy tsy afaka miditra amin'ny tontolo nomerika. Ny fitovian-jo amin'ny sehatra nomerika dia midika hoe vehivavy afaka mianatra siansa sy informatika, afaka manangana orinasa ara-teknôlôjia ary afaka misitraka ny zava-baovao toy ny lehilahy. Rehefa manana fahafahana mitovy ny rehetra dia mitombo ny ari-karena, mihatsara ny servisy nomerika ary mandroso ny fiarahamonina. Ankoatr'izay dia misy ireo politika sy tetikasa maro entina mampiroborobo ny miralenta izay tanterahan'ny ministera. Ankehitriny dia mihoatra ny 700 amin'ireo mpiasa eto anivon'ny MNDPT dia vehivavy izay mitana andraikitra lehibe. Mahatratra 664 000 ny fitaovana nomerika ho zaraina amin'ny alalan'ny tetikasa DSIM, ka 400 000 amin'ireo dia atokana ho an'ireo reny sy vehivavy mba ahafahana manatsara ny fianarana, ny fanabeazana, ny fandrarana ary fandraisana anjara amin'ny fiainam-piarahamonina amin'ny alalan'ny nomerika. Napetraka ireo pilonina ampifandray ireo faritra mitoka-monina sy lavitra mba ahafahany mponina misitraka amin'ny servisy nomerika toy ny finday sy ny internet. Isan'ny mora indrindra ty Afrika ny vidiny internet eto Madagasikara nanomboka tamin'ny faran'ny taona 2024 ho takatry ny rehetra. Tsapa fa ilaina amin'ny fiainana andavanandro izany. Anio ihany koa no ankalazantsika ny 100 taona niorenan'ny Union Internationale des Télécommunications ao anatin'ny firenena mikambana. Miaraba manokana ireo orinasa, ONG, mpampianatra ary olom-pirenena rehetra mpandray anjara amin'ity sehatra lehibe ity. Manentana anareo rehetra aho, tohizo hatrany ny ezaka, ny fikarohana ary ny fanavozana eo amin'ny sehatry ny fifandraisan-davitra sy ny nomerika. Fanohitra lehibe ho an'ny fampandrosoana maharitra ny sehatry ny nomerika sy ny fifandraisan-davitra, indrindra raha mitovy ny fisitrahan'ny lasin'ny vavy. Tsy vita ny fitondram-panjakana irery izany. Mila antsika rehetra piray-tanindrazana mba hanangana taranaka ty fandrosoana, ty teknôlôjia ary mampiena ny elanelany amin'ny lafiny nomerika. Aoka isika hifanome tanana amin'ny fananganana tontolo nomerika misokatra sy mirindra ho an'ny vehivavy sy ny lehilahy tsy hakanavaka. Satria raha isika rehetra no miaraka, isika rehetra no mandroso.